mbola manonona ny fiadanany tompo sy ny fahasoavany hatrany ho amintsika rehetra. Soratsika ny tompo ireo mbola tafoana indray tsika amin'ity tapany hariva ity zany fa niresaka isika tapa maraina iny. Tafiditra isika tamin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra tany an-danitra. Anohy ny tohany zany tsika amin'ity tapany hariva ity manasa antsika indray hiaraka hivavaka. Hivavaka tsika. Jehovah Andriamanitra ny maro, Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakob, miantso ny anaranao zay ray amin'izao fotoana ity izao indray. Manatrehana fenento raha eo amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Ka meteza ray ampianatra anay ny teninao amin'ny alalan'ny fanahinao ny ianao. Ianao ilay Andriamanitra mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo. Ianao ny alarin'ny lanitra sy ny tany izay rehetra eo aminy. Ary ny fahasoavanao sy ny famindramponao no mbola ahafahana miendry izao fampianarana izao. Faharim-ponao sy ny famindramponao mbola mahavelona anay sy azonay manana tombonandro. Mideranao zay ray mankalaza anao zay ary manome voninahitra anao. Eny mananitra avy ny anaranao zay ray hatramin'izao komandrak'izay. Voninahitra ihany koa ho an'ny zanak'ondry ilay mipetraka eo akavananao Jehovah Tompo maro. Halleluja, halleluja. Sotra ray raha mbola afaka mifampitona indray zay amin'ity hariva ity. Dia aoka ray ny fanahinao masina ny ampianatra anay ny teninao. Raha nisy tsy famendrena vitanay tao anatin'izay fotoana fonisarahana izay. Na fahotana vitanay dia angatana famindram-po sy famelan-keloka. Tsy ovy amin'ny rahanao zay Jesosy ho afa-pahotana sasao amin'ny rahanao zay ho afa-keloka. Amariny zay noho ny amin'ny rahanao Jesosy ireo ka ny fanahinao hitantananay ho marina rehetra ary marina na afaka anay tsy handevo. Dia mpilatananao ray no metrahanay izao fampianarana izao. Sy ny fianona izao fampianarana izao ny mitokantrano ny tsiraray avy. Sy ny toerana izay misy anay tsiraray avy. Aoka ny rahanao Jesosy andrakotra ny fampianarana. Andrakotra ny fitaovana rehetra izay ampiasainay amin'ny fampianarana. Andrakotra ny rehetra izay mihaino ny fampianarana sy ny tokantrano tsiraray avy sy ny toerana izay misy ny tsiraray avy. Mba tsy hanana sy tana fahefanana izany na dia kely aza. Ka eo ampelantananao ray no metrahana izany fa tsisy arombaka azy eo ampelantananao. Dia mitenena Tompo ray masino amin'ny alalan'ny fanahinao masina fa voninkaina izay vahoakanao. Ny anaran'i Jesosy, alleluia. Amen. Irosindray ary tsika. Toy an'ny lesontsika tamin'ny maraina iny. Zavatra hitantsika zany tonga teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra tsika. Nisokafana ny varavarana tany an-danitra. Nasiana niakatra tany Jaona nijery ny tany an-danitra. Zavatra hitan'ny Jaona dia nahita ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Nahita izay nipetraka teo ambony seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Fa tsy tena hoe nahita ny vantana hoe ohatry ny ahoana moa zany tena afaka hoe tena hoe nanao bango raha hoe tena zao ny tena pozin'ilay seza fiandrianana na hoe zao ny tena ny endrika ilay mipetraka eo. Fa ny zavatra hitany zany dia zao hoe ahoana moa zany indescriptible ny zavatra hitany. Tsy azo tsapahitanana na tsy hita hoe inona ny anambarana an'izany. Fa zavatra nampitovitovina fotsiny zany hitany zao ohatran'ny hoe tsika zany ilay manonofo ireny. Misy fotoana tsika manonofo dia fantatsika hoe nanofy an'izao zavatra tsika fa tsy tadiditsika ohatry ny ahoana marina moa no tena endrika izay zavatra izay. Dia ohatr'izay mihitsy zany ny zavatra hitany Jaona. Dia nampitoviany Jaona amin'ny zavatra hitany zany, zavatra misy eo amin'ny fiainana andavanandro, ny zavatra izay hitany. Dia hoe ny endrika ilay mipetraka ambony seza fiandrianana dia hoe tahaka ny vato karnelisy, jaspi, ary ny endrika ilay avana manodidina seza fiandrianana dia hoe tahaka ny emeralda hozy izy. Ireo vato ireo nefa dia hita isa eo amin'ny sehatry ny tempolo ny ahitana vato io zany. Dia indrindrandrindra moa zany fa ny mpisorona be no manana an'ilay sarotratra zany izy antsoina hoe pectorale. Dia misy vato zany io. Ka io vato fizarana zany izy io. Entina mitsara ny zanak'Israely satria ny mpisorona zany dia mpitsara. Dia ireo vato ireo zany no mipetraka teo ary hita teo amin'ilay andalana tamin'ireo vato ireo zany satria misy andalana efatra izy ireo dia hita tamin'ny andalana tamin'ireo vato ireo zany io vato jaspi io, vato karneli io ary le vato emeralda izany. Dia teo moa no namaranantsika le lesona zany hoe inona ihany koa moa ny hevitra le hoe havana zany. Le hevitra le hoe havana manodidina seza fiandrianan'Andriamanitra zany dia maneho le famindrampon'Andriamanitra amintsika zanak'olombelona zany. Hoe izay le anaran'Andriamanitra hoe Jehova mahari-po be famindram-po sy fahamarinana hozy izy. Dia le havana zany tamin'ny safodrano dia ny zavatra natao dia hoe famantarana izay nataon'Andriamanitra zany ho amin'ny olona, ho amin'ny mponina ambonin'ny tany sy Andriamanitra. Manao hoe tsy hanisy safodrano intsony handringana anareo. Izany hoe famindram-po ataon'Andriamanitra amintsika olombelona zany, amintsika izay mponina ambonin'ny tany zany. Satria Andriamanitra dia zao hoe
na dia eo ara le exigence n'le fahamarinana, le hoe Andriamanitra entitra amin'le fahamarinana, amin'ny tianana rahantsika le fahamarinana, dia Andriamanitra koa dia Andriamanitra famindram-po izay le toetrany. Satria eo anatin'le anaran'Andriamanitra izay hoe Andriamanitra be famindram-po, be faharipo sy fahamarinana hozy izy. Ny tanjon'Andriamanitra amin'izay famindram-pony izay dia zao ny hamonjena antsika zanak'olombelona, hanomezana antsika le fanantenana dia le fanantenana any lanitra izany. Izay ny zavatra hitantsika zany tamin'ny resaka resantsika farany. Fa ny zavatra hitantsika eto nefa ny mahavariana zany dia zao ireo zavatra hitantsika ireo zany tsy ireo ihany ny zavatra hita eo, fa misy zavatra hafa ihany koa hitantsika eo zany. Raha mijery sika eo amin'ilay 7 sy ny 7, toko 7 ny 7 zafady. Raisika indray toko 7 inona ny zavatra hitantsika eo amin'io teo amin'ny seza fiandrianana io ihany koa zany. Apokalypsy toko 7 dia ny 7. Dia izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. 7 dia izao ny zavatra niteneniny, manao hoe ary nisy elatra sy feo sikotrokorana nivoaka tamin'ny seza fiandrianana, ary nisy jiro fitony rehetra teo alohan'ny seza fiandrianana dia ny fanahy fiton'Andriamanitra. Ary nisy elatra sy feo sikotrokorana nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianana hozy izy. Nisy feo, averiko tsara ilay izy. Ary nisy elatra sy feo sikotrokorana nivoaka teo amin'ny seza fiandrianana. Ny zavatra hitantsika teo dia inona ny zavatra hitantsika teo amin'ny seza fiandrianana? Nahita zany tsika endriky ny havana eo manodidina ny seza fiandrianana. Nahita koa tsika nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianana hozy izy, feo sikotrokorana hozy izy sy elatra zany no hitantsika nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianana. Amin'ny fotoana inona ka iny ahitana inona zany zavatra zany sy ahitana ony zany zavatra zany? Amin'ny fotoana oram-baratra ny ahinoana zany zavatra zany. Amin'ny fotoana aorianan'ny orana ianao dia mahita inona? Mahita havana ianao. Amin'ny fotoana oram-baratra ianao no mahita inona? Mahita tselatra sy kotrokorana zany. Amin'ny fotoana ny oram-baratra no misy an'izany. Fa tonga ny fotoam-pahavaratra iny mipoaka ny varatra. Amin'izany ianao no mahita an'izany feo sy kotrokorana zany, elatra, misy tselatra. Amin'izany ianao no mahita an'izany zavatra zany. Ka le sary hitan'ny Jaona tokoa zany dia ohatrany hoe maneho ohatrany hoe amin'ny fotoana ny orage izy zany, ohatrany fotoana ny oram-baratra izy zany. Ka ireto raha vao mipoitra zany hoe tselatra sy kotrokorana dia maneho inona zay? Hoe misy oram-baratra be tamy zany. Misy orage be, orana be mitatao eo amintsika zany. Zany hoe famantarana alohan'ny oram-baratra zany izay le manomboka mipoaka ny varatra, manomboka mitselatra, fa hoe misy oram-be mihitsy mivantravatra tamy havana. Maneho an'izay. Nefa inona koa ny endrika an'izay zavatra zay? Inona ny asehon'izay? Maneho zany zay le endrika an'le fahatezeran'Andriamanitra ihany koa. Maneho le endrika ny fahatezeran'Andriamanitra. Misy tantara anankiray izy ity, tantaran'ny Martin Luther. Martin Luther fantatsika tsara mpanavoa fivavahana izy io tamin'ny andron'ny Moyen Âge zany, tamin'ny andron'ny fanavaozana ara-pivavahana zany. Dia i Luther zany izy tsy hoe olona nieritreritra ny ianao mopera, fa avocat no zavatra nieritrerity atao. Ao anatiny ihany nefa nisy le fatahoran'Andriamanitra, ka ndray andro zany izy andeha tsy haiko niala avy tany amin'le fianarana, mety hoe andeha hody tany an-tranony angambany. Dia nisy kotrokorana be, nisy varatra, nitselatra, dia natahotra maty izy hoe mofaty ahako. Izy natahotra mafy iny dia nivavaka tamin'Andriamanitra izy nanao hoe Andriamanitra, raha tsahatrao io elatra sy kotrokoratra io, matahotra mafy indrindra, fa raha tsahatra io Andriamanitra dia zao anompo anao. Nitsahatra le orana. Dia lasa nanao mopera izy zany, lasa nanompo an'Andriamanitra izy. Zay zany le izy hoe fahatahorana zany ohatra hoe koleran'Andriamanitra le izy. Zay le sentiment, zay zany le fahatsapana atao anatin'ny Luther, natahotra izy hoe tena tezitra aminahana fahatezeran'Andriamanitra angamba ity zavatra ity, natahotra mafy izy. Hoe image de la colère de Dieu, na hoe endrik'ilay fahatezeran'Andriamanitra zany. Ary hitantsika tokoa zay fa rehefa tonga io fahatezeran'Andriamanitra io tsara izy, dia hitantsika io feo sy kotrokorana io sy tselatra io zany. Jerentsika ty amin'ny Apokalypsy toko 12 dia ny 9:20 no hitantsika an'izay. Apokalypsy toko 12, ny 9:20 sy ny 9:20. Apokalypsy toko 12, ny 9:20 sy ny 9:20 dia izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tezitra ny firenena maro, ary tonga ny fahatezeranao, ny fahatezeran'Andriamanitra zany. Ary tezitra ny firenena maro, ary tonga ny fahatezeranao sy ny fotoana hitsarana ny maty sy hanomezana valim-potia ny mpaminany mpanomponao
sy ny olona masina ary izay matahotra ny anaranao na ny kely na ny lehibe ary mba animbanao ny izay manimba ny tany ozy izy dia toy izany ary novahana ny tempolin'Andriamanitra tany an-danitra dia hita ny fiaran'ny fanekena teo anatin'ny tempoly ary nisy elatra sy feo sikotrokorana sy horohorontany ary avandra vaventy. Inona ny zavatra nisy? Tonga ny fahatezeranao ozy izy, tonga ny fitsarana ny firenena ozy izy, dia rehefa viziny teny novahana ny tempoly tany an-danitra ozy izy dia iny dia nisy elatra sy feo sikotrokorana sy horohorontany ary avandra vaventy ozy izy. Maneho ihany koa zany le elatra sy kotrokorana amin'ilay hoe fahatezeran'Andriamanitra izany. Dia eo amin'io ihany izy dia efa miteny inona zavatra teneniny koa ary nisy elatra sy feo sy kotrokorana ary horohorontany sy avandra vaventy. Miaraka amin'ilay elatra zany sy kotrokorana dia inona ny zavatra nisy teo? Nisy feo izy izy. Zany hoe misy feo zany, misy feo mafy zany. Ka raha vao miresaka koa zany ianao, anio resaka hoe tselatra sy kotrokorana io zany, na hoe varatra zany, dia inona zavatra misy amin'izay? Maneho ihany koa ilay feon'Andriamanitra zany izay zavatra izay. Jereo fa aty amin'ny Joba dia zany mihitsy ny tenenan'ny Joba anazy. Rehefa miresaka ny feo sy kotrokorana mafy io sy tselatra io zany, zany io tselambaratra zany. Dia ahoana ny tenenan'ny Joba anazy? Feon'Andriamanitra ozy izy zany. Joba 7:30. Joba 7:30 izy miteny an'izay. Aty alohan'ny psaume zany na salamo no misy anazy io zany. Aty alohan'ny salamo misy anazy. Joba 7:30 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Dia vakitsika kely ho vaky teny io fa zany ny zavatra resahana io. Andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Joba 7:30. Joba 7:30 andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Dia jereo tsara. Eny, izany no mampitepitepy ny foko ka miemponempona azy hiala amin'ny fitoerany. Mihaino dia mihaino ny fikotrokotroky ny feony sy ny rona izay mivoaka avy amin'ny vavany. Mandefa izany ho eny ambanin'ny lanitra rehetra izy ary ny elatra hatramin'ny faran'ny tany. Manarakaraka izany dia misy feo mironirona mampikotrokotroka ny feony fahalebiazana izy ary rehefa reny feony dia tsy sakanany ny elatra. Mahagaga ny fokotrok'Andriamanitra amin'ny feony manao zava-dehibe tsy takatry ny saina izy. Zany hoe tena ampitahin'ny Joba zany dia miteny mihitsy hoe ny kotrokorana sy ny varatra io feon'Andriamanitra io, tsy zakanao. Feon'Andriamanitra miteny rehefa mipoaka io nga zakazakaina io rehefa misy tselambaratra maneno mafy io varatra io. Ianao maneno varatra io mba mipetrahana akaiky ny varavarakely io mirefitry ny mandeha matahotra ianao. Ny ankizy moa dia mipetraka mihitsy any amin'ny efitrano poaka be ny varatra matahotra. Fa le feon'Andriamanitra zany ianao izay tsy matahotra an'Andriamanitra io tsy poetahany varatra ianao afaka mihitsy ny agegenao. Da zay ny teneniny. Ahoana izy? Eny, izany no mampitepitepy ny foko tena hoe mangovotra zany izy. Zany no mampiemponempona azy hiala amin'ny fitoerany, mila hiala ao anatiny mihitsy ny fony zany. Mihaino dia mihaino ny fikotrokotroky ny feony sy ny rona izay mivoaka avy amin'ny vavany. Mandefa izany ho eny ambanin'ny lanitra rehetra izy ary ny elatra hatramin'ny faran'ny tany. Manarakaraka izany dia misy feo mirondroina mampikotrokotroka ny feony fahalebiazana. Manaraka izany dia misy feo mirondroina mampikotrokotroka ny feony fahalebiazana izy. Fa rehefa reny feony dia tsy sakanany ny elatra. Mahagaga ny fikotrokotrok'Andriamanitra amin'ny feony. Manao zava-dehibe tsy takatry ny saina izy. Tsy takatry ny saina. Inona ny zavatra hita teo tary amin'ny Apokalypsy teo? Nisy feo sikotrokorana ozy izy. Mirondrona zany feo sikotrokorana. Feona manambara ihany koa ilay feon'Andriamanitra izany. Dia jereo fa tamin'ny aty amin'ny testamenta vaovao rehefa niteny tamin'i Jesosy Andriamanitra dia inona ny zavatra renin'ny olona? Nisy zavatra renin'ny olona teo dia jerentsika kely. Jaona 12. Jaona 12. Raisika kely zay. Ty amin'ny Jaona tsika 12. Andininy 7:20.
Jaolina toko 12 dia ny andininy fa 7. Jaolina toko 12 ny andininy 7 ka hatramin'ny 30. Jaolina toko 12 andininy 7 ka hatramin'ny 30. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy izany. Raha eo mankalaza ny anaranao. Jesosy zany no miteny an'io. Ahoana izy Jesosy? Raha eo mankalaza ny anaranao dia nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe efa nankalaza azy aho ary ankalaza azy indray. Zany hoe Andriamanitra no niteny tamin'i Kristy zany nisy feo avy any an-danitra. Jesosy naheno an'izay feo zay. Dia ahoana izy? Dia nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe efa nankalaza azy aho ary ankalaza azy indray. Ary ny vahoaka izay nitsangana teo ka nahare dia nanao hoe kotrokorana izany. Hoy ny sasany, anjely no niteny taminy. Jesosy namalika nanao hoe tsy noho izany natongavan'izany feo izany fa noho ianareo. Jehova mihitsy no miteny. Jesosy nalala ny zavatra nitenin'Andriamanitra taminy. Fa ny vahoaka kotrokorana mafy no henony. Ny sasany miteny hoe ny anjely no niteny taminy. Zany hoe Andriamanitra rehefa miteny zany dia amin'ny kotrombaratra no itenenan'Andriamanitra. Feo sy kotrokorana mafy no itenenany zany. Dia tany amin'ny testamenta taloha ny zavatra nitranga. Rehefa nasian'Andriamanitra tonga teo amin'ny tendrombohitra Sinay ny zanak'Israely. Dia nasian'Andriamanitra tenen'Andriamanitra Mosesy manao hoe ampihomano izy ny zanak'Israely. Eo namiko eo ambanin'ny tendrombohitra Sinay afaka teloana sy midio zareo izy mandritra ny 3 andro dia eo namiko eo amin'ny tendrombohitra Sinay afaka teloana. Tonga zany izay fihaonana amin'Andriamanitra zay afaka teloana. Dia ahoana ny fisehon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely amin'ny fomba olana ny sehoana. Exodosy ndray toko 7 jerentsika. Exodosy toko 7 dia ny andininy 10. Exodosy toko 7 dia ny andininy 10 no jerentsika. Zao aloha ny andininy 10 sy faraky 10 no vakintsika zany aloha. Andininy 10 sy ny faraky 10 sy ny 12 andininy 10 ka hatramin'ny 12 tsy manina mihitsy. Ny anaran'i Jesosy. Ary Jehova tamin'i Mosesy mandehana ho any amin'ny olona ka mana-masina azy anio sy ampitso ary ampanasoany fitafiana izy. Ary eo ka samy hiomana ho amin'ny andro 7 izy. Fa amin'ny andro 7 no hidinan'i Jehova eo mason'ny olona rehetra eo tampony tendrombohitra Sinay. Dia nisy fefy manodidina ho an'ny olona ianao ka anao hoe mitandrema nareo mba tsy hiakatra eo amin'ny tendrombohitra na hikasika ny sisiny akory fa na izy mikasika ny tendrombohitra dia atao maty tokoa izy. Zany hoe nampimanina zany dia tonga io andro 7 io ary izay ionan'Andriamanitra amin'ny zanak'Israely efa niomana zany zanak'Israely. Andininy 12 dia izao ny teneniny eo hatramin'ny 20. Ary noho tamin'ny marain'ny andro 7 dia nisy kotrokorana sy elatra ary rahona matevina teo ambonin'ny tendrombohitra. Ary nisy feon'anjomara mafy indrindra dia torakovotra ny olona rehetra izay teo an-toby. Inona ny zavatra ny voana eny zareo. Jehova zany nidiny Jehova teny amin'ny zanak'Israely iona amin'Andriamanitra. Ary noho tamin'ny marainan'ny andro 7 dia nisy kotrokorana sy elatra tsy elam-baratra zany teo. Ary rahona matevina teo ambonin'ny tendrombohitra ary nisy feon'anjomara mafy indrindra dia torakovotra ny olona rehetra izay teo an-toby. Nangovotra ireo. Io ilay tenen'i Joba teo nge mila hiala io foko io zany. Mangovotra eo ny lohany zany. Ary Mosesy nitondra ny olona nivoaka teo an-toby mba hiona amin'Andriamanitra dia nijanona teny ambodin'ny tendrombohitra izy. Ary ny tendrombohitra Sinay dia nivoatsetroka avokoa satria Jehova nidina teo amboniny tao anatin'ny hafa. Dia niakatra ny setroka tahaka ny setroka ny lafaoro lehibe dia niororo-mafy ny tendrombohitra Sinay rehetra. Zany ny zavatra fisehon'Andriamanitra rehefa miseho. Tsy takatry ny saina. Fa miteny Andriamanitra feo kotrokorana mafy tsy zakazakaina izany. Dia teneny ary rehefa notsofina ny andro mara ka nidradradratra dia niteny Mosesy ary Andriamanitra namaly feo azy. Niteny Mosesy dia niteny amin'izay Andriamanitra. Dia inona ny zavatra nitranga rehefa niteny Andriamanitra? Andininy 20. Ary Jehova nidina akeo tendrombohitra Sinay dia teo tampony tendrombohitra ary Jehova niantso an'i Mosesy akeo tampony tendrombohitra dia niakatra Mosesy. Dia rehefa niakatra teny Mosesy inona ny zavatra nisy zany? Teny amin'izay zany Andriamanitra dia nanome didy ho an'ny zanak'Israely Andriamanitra. Zao ny didy omeko anareo tandremana. Rehefa niteny Andriamanitra tsy tamin'ny Mosesy niteny fa niteny tamin'ny zanak'Israely rehetra izy. Fa voana en'ny feon'ny
nafeon'ny feon'Andriamanitra ny zanak'Israely dia ahoana ny réaction ny zanak'Israely zany. Toko 20 ndraitsika. Toko 20 andininy 20 sy ny 20. Ary ny olona rehetra satria rehefa ao anatin'ny Andriamanitra miteny iny zany nanome ny didy 10 Andriamanitra dia henony vahoaka zany ny tenin'Andriamanitra. Fa amin'ilay Andriamanitra miteny izay dia inona zavatra tenenina andininy 20. Ary ny olona rehetra nandre ny kotrokorana sy feon'ny andromara ary nahita ny elatra sy ny tendrombohitra ny voatsetroka ary noho nahita izany ny olona dia torakovotra izy ka nijanona teny lavitra teny. Natahotra indrindra. Zany hoe mahatahotra mihitsy zany io fanatrehan'Andriamanitra io, tsy zakazakaina zany io. Ny olona rehetra hozy izy nandre ny kotrokorana sy ny feon'ny andromara satria niteny Jehova zany ary nahita ny elatra sy ny tendrombohitra ny voatsetroka ary noho nahita izany ny olona dia torakovotra izy ka nijanona teny lavitra eny. Dia hoy Mosesy, dia hoy izy tamin'ny Mosesy ny vahoaka zany. Aoka ihany ianao no hiteny aminay dia hiaino izahay. Fa aza Andriamanitra no miteninay fa andreo maty izay. Andriamanitra miteny io amin'ny feona anjomara sy feona kotrokoratra sy elatra. Kotsombaratra zany tsy zakazakaina zany mivoatretroka hatramin'ny tendrombohitra. Dia hoy izy, alao ianao ihany Mosesy no miteny aminay fa Andriamanitra miteny aminay maty izahay. Ahoana ny fitana an'izay? Satria Andriamanitra miteny tsy zakazakaina. Amin'ny kotrombaratra. Hentsika rehefa mitone iny tonnerre zany maneho mafy amin'ny kotrombaratra iny. Tafoka mafy be mitsamotra daholo mihitsy ny rehetrarehetra ahoana zany. Tselatra mihitsy folo eo rehefa ianao mipetraka iny nga izy mampandreo hoe ty fa hilatsaka mipetraka ianao d'un coup izy tonga tselatra mihitsy ny foko. Tonga dia tena mitselatra ny folo io. Andriamanitra miteny zany. Hozy ianao hoe za Andriamanitra mba te hiona aminao, mba te resaka aminao. Maio anao. Mba fantatrareo inona ny tenenin'ny dadan'ny Lutera taminy. Zao ny tenenin'ny dadan'ny Lutera taminy. Satria izy nampianaran'ny dadany hianatra ho avocat. Dia hozy izy rehefa tonga tany amin'ny ray aman-dreny, za tsy hanao avocat intsony fa za hanao mopera hanompo an'Andriamanitra satria efa nanao voady taminy hoe raha tsy maty ny varatra io dia hanompo anao. Dia iny tokoa fa lasa nanao mopera izy. Tezitra be ny papany, Dios izy ny papany. Ny tselarany varatra kely ny fitombenanao dia iny ianao dia andeha hanompo an'Andriamanitra. Zay ve ny anomponao an'Andriamanitra izy? Fa marary nandraikiraiky. Tselarany varatra ny fitombenany dia zay ny nahatonga azy. Satria tsy tia ny papany nanao mopera izy fa hanao avocat dia lavin'ny papany. Dia ahoana zany? Fa zay zany ilay zavatra eto. Mitselatra io tselam-baratra io. Ahoana ny azakanao an'izay zavatra zany? Tsy zakazakaina izy zany. Zay ilay feon'Andriamanitra zany miteny. Tany amin'ny testamenta taloha izy rehefa niona tamin'ny zanak'Israely Andriamanitra amin'ny feo sy kotrokorana io, amin'ny fahalebiazana zany. Tsy zakazakaina. Zany hoe eto zany ilay feo mivoaka amin'ny tempoly ilay hitantsika zany hoe nisy feo mivoaka izy avy amin'ny seza fiandrianana. Feo sy kotrokorana mafy izy. Vakitsika inge ilay andininy 5 teo. Ao no izy andininy 5. Apokalypsy toko 4 ny andininy 5. Tenenantsika kely izy teo zany. Apokalypsy toko 4 dia ny andininy 5. Dia verenantsika kely ilay izy dia zao ny vakany teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary nisy elatra sy feo sy kotrokorana nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianana. Maneho ilay feon'Andriamanitra zany voaka avy amin'ny fiainana. Teny Andriamanitra tonga dia feo sy kotrokorana sy elatra. Teny mafy mihitsy tena tsy zakazakaina zany zavatra zay. Inona koa nefa ny zavatra hitantsika zany teo anoloan'ny seza fiandrianana io. Dia nahita zany tsika seza fiandrianana hafa ihany koa teo anoloan'ny seza fiandrianana. Seza fiandrianana 420. Ary nisy lolona 420 teo amboniny. Amin'ny teny gasy izy lolona 420 resahany azy. Amin'ny teny frantsay izy vieillard no resahany azy io zany. Dia resahantsika kely eo andininy 4 izy no milaza an'izay verenantsika vakiana kely. Toko 4 andininy 4. Dia ahoana izy? Ary manodidina ilay seza fiandrianana iray dia nisy seza fiandrianana 420. Ary teo ambonin'ireo seza fiandrianana ireo dia nisy lolona 420 nipetraka nitafy finafina fotsy sady ny satroboninahitra volamena. Nisy seza fiandrianana zany 420. Nisy lolona 420 nipetraka teo zany. Zany hoe efa fotsy volo zany no mipetraka ireo zany. Dia maninona?
manana satro-boninahitra ihany koa izy ireo ambon'ny lohany zany, manana satro-boninahitra izy mipetraka io zany. Ka ireo loholona ireo zany de zao hoe hitany jaolina izy ireo miara-mipetraka eo amin'Andriamanitra, satria Andriamanitra zany mipetraka amin'ny seza fiandrianana, de manodidina ny seza fiandrianana izy misy seza fiandrianana koa, de loholona 720 no mipetraka io zany. Izy anefa no mipetraka ambony seza fiandrianana, le Andriamanitra juge ange no mipetraka ambony seza fiandrianana, le Andriamanitra mpitsara no mipetraka ambony seza fiandrianana. Ka reto zany, reto loholona 720 reto zany de loholona hitan'ny jaolina zany mitsara miaraka amin'Andriamanitra zany reo. Loholona mitsara miaraka amin'Andriamanitra satria teo amin'ny zanak'Israely zany loholona zany, de inona ny asany? Mitsara teo amin'ny zanak'Israely ny asan'izany loholona zany teo amin'ny Israely. Mbola jerentsika kely io zany fa ho tonga amin'izany tsika. Zany hoe ny sary asehon'ny reto loholona 720 reto zany de zao hoe mametraka le toerana amin'ny mampitsara azy ireo koa zany izy miaraka amin'Andriamanitra zany le loholona 720. De jereo tsara fa aty amin'ny Apokalypsy toko 20 de jereo tsara fa teneniny tsara hoe iza moa le mipetraka ambony seza fiandrianana, fa lazainy fa mpitsara reo mipetraka ambony seza fiandrianana ireo. Andiny toko 20 jereo tsara, Apokalypsy toko 20 de ny andininy 4. De ahoana izy zao ny zavatra teneniny eo, andininy 4. Ary nahita seza fiandrianana maro aho, ary nisy mipetraka teo amboniny, ary nomena fahefana itsara izy, nomena fahefana itsara izy. Nahita seza fiandrianana maro aho izy, ary nisy mipetraka teo amboniny, ary nomena fahefana itsara izy. Zany hoe le seza fiandrianana manodidina seza fiandrianan'Andriamanitra io de manana fahefana itsara ihany koa zany reo miaraka amin'Andriamanitra zany. Ary fantatsika tsara fa tamin'ny fiangonana Laodikia ny anarantsika de zao hoe ireo zay maharesy, de ahoana izy Jesosy? Avelako hiaraka hipetraka amiko eo amin'ny seza fiandrianako tahaka ny nandreseko ihany koa izy ka nipetrahako teo amin'ny seza fiandrianana iray. Zany hoe izay mpandresy zany de maninona? Hipetraka ihany koa amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra io zany, tahaka an'ireo loholona 720 reo zany. De inona? Hitsara ihany koa zany. Zay zany ny sary ihany koa asehon'le loholona 720. Ka eto mantsy zavatra resahantsika de zao hoe miresaka isika le loholona 720 ary ny fahefana zay nomena azy ireo de fahefana itsara zany. Ka amin'izay fahefana itsara zay zany de zao ny zavatra hitantsika nefa de zao amin'ny mampitsara ny ipetrahany io, kanefa ny mpitsara teo amin'ny zanak'Israely de iza no mpitsara teo amin'ny zanak'Israely? Ny mpisorona be no mpitsara teo amin'ny zanak'Israely, ny mpisorona no mpitsara teo amin'ny zanak'Israely. Ary ny mpisorona na mpisorona be zany de izy mena seza fiandrianana izy teto an-tany. Io le tenenina hoe maka ny toeran'ny Mosesy hoe assis sur la chèvre de Moïse ozy izy. Zay zany ilazany anazy. Mipetraka eo amin'ny toeran'ny Mosesy ozy izy. Ka ny mpisorona be zany de mipetraka amin'ny seza fiandrianana hitsara ny zanak'Israely. Ary ny tenin'Andriamanitra de milaza mihitsy manao hoe ny mpisorona be na ny mpisorona zay apetraka Andriamanitra teo amin'ny Israely de navelan'Andriamanitra aka ny toerany mihitsy hitsara ny Israely. Zany hoe izy zany no misolo an'Andriamanitra teo amin'ny Israely eo amin'ny tenimpolo hitsara ny vahoaka, manao ny asan'Andriamanitra. Ka raha manao kitotoa zany izy mivaly amin'ny zavatra ataony iny, satria tsy moramora maka toeran'Andriamanitra io zany. Andriamanitra no mametraka azy, no miinvestira azy amin'izay toerana misy anazy zay zany. De amin'izay toerana misy azy zay nefa de zao amin'ny mampisorona be azy zany, amin'ny mampisorona azy de manana inona? Manana double vocation zany izy. Na hoe azafady manana andraikitra anankiroa zany izy eo anatin'izay toerana hoe mampisorona azy zay. Voalohany, andraikitra voalohany ananany de mpitsara izy. Faharoa manaraka de mpisorona ihany koa izy eo anatren'Andriamanitra zany. Zay zany ny andraikitry le mpisorona be. Zay zany ny andraikitry ny mpisorona be na ny mpisorona teto an-tany zany. Mitsara izy ary manao asana mpisorona zany izy. Zany hoe manelanelana amin'Andriamanitra sy ny olona izany. De jerentsika kely any amin'ny testamenta taloha fa hitantsika eo nge zay zavatra zay hoe zay tokoa ny asan'ny mpisorona. Ny asan'ny mpisorona de manana an'izay hoe asana mpitsara zay izy. Asana mpitsara zay.
ty amin'ny Deutéronomie toko fafito ambin'ny folo jerentsika kely. Deutéronomie toko fafito ambin'ny folo a dia ny andinin'ny fahasivy no jerentsika. Deutéronomie toko fafito ambin'ny folo ny andinin'ny fahasivy. Zany hoe rehefa manota zany ny zanak'Israël misy zavatra misy ady eo amin'ny rahalahy, misy zavatra ohatrany dia any amin'ny mpisorona be izy no mandeha mangataka fitsarany amin'izay adiny amin'ny rahalahy zany na amin'ny zavatra misy eo manodidina azy. Dia zao no teneniny. Ary mankanesa amin'ireo levita mpisorona sy amin'ny anankiray izay mitsara amin'izany andro zany ka manontania dia ambarany aminao ny teny fitsarana. Raha mangataka fitsarana zany ianao dia izy ianao mandeha manontania ny levita mpisorona ozy izy sy amin'ny anankiray amin'izay mitsara amin'izany andro zany ka manontania dia ambarany aminao ny teny fitsarana. Dia amin'ny teny frantsay ny teneniny hoe tu iras vers les sacrificateurs ozy izy, les lévites, et vers ceux qui remplira alors les fonctions de juge. Mandeha makany amin'ny mpisorona ianao ozy izy, any amin'ireo levita ozy izy, ireo izay manana toerana ho mpitsara, dia izy izy hitsara ho anao izy izy hitsara ho anao. Dia jereo ihany satria zay zany le toerana amin'ny mampisorona zany reo, satria zay zany le toerana reo loha olona 420 alohan'ny seza fiandrianana. Dia inona zany ny andraikitr'ireo? Ny andraikitr'ireo zany aloha dia zao manana andraikitra anankiroa ihany koa zany ireo. Manana andraikitra mitsara ireo ary manana andraikitra ihany koa misorona eo anatrehan'Andriamanitra. Dia ho hitantsika eo zay zavatra zay. Dia tandindony zany ireo tsy hoe tandindony fa tandindon'le zavatra tany amin'ny testamenta taloha zany zavatra hitantsika eo amin'ny seza fiandrianana ihany koa. Dia zavatra anankiray dia zao araka le nresantsika teo hoe zay zany le andraikitry ny mpisorona. Ny andraikitry ny mpisorona zany dia zao hoe manelanelana ny olona amin'Andriamanitra ary mitsara ihany koa ny vahoaka avy amin'Andriamanitra zany. Dia aty amin'ny Jérémie tsika raha mijery ny Jérémie dia rehefa nanino izy ity rehefa kondoa zany ireo zanak'Israely na ny mpitondra fanjakana anakombola ny vavan'i Jérémie, anagaja ny Jérémie. Dia inona ny zavatra nitenenin'izy ireo? Zao ny zavatra niteneniny. Jérémie toko 7:20 andininy 7:20. Zao ny zavatra niteneniny ato. Jérémie toko 7:20 dia ny andininy 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Jérémie toko 7:20 dia ny andininy 7:20. Dia zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy ny olona, andeha isika hihevitra izay hamelezana ny Jérémie. Satria i Jérémie no maninona? Izy no mpaminany Jehova, izy no misolo vava ho an'i Jehova. Ohatran'ireo ihany koa izay misorona maninona? Misolo tenan'Andriamanitra zany. Dia Jérémie koa nefa ny raha ohatray solo tenan'Andriamanitra ihany koa Jérémie. Dia hoy izy ireo, dia hoy ny olona, andeha isika hihevitra izay hamelezana ny Jérémie, fa tsy ho tapaka tsy akory ny lalàna avy amin'ny mpisorona na ny saina avy amin'ny endry. Raha ho faty Jérémie ngamo ho tapaka ny lalàna. Fa aloha isorintsika io mba tsy hiteny amin'ny alalan'i Jehova fa makarenina antsika ny teniteneniny io. Makadilo ny sofintsika ny zavatra ambarany eo amintsika isanandro. Satria ny tenin'i Jérémie dia zao miapanga ny zavatra tsy mety ataon'izy ireo teny avy amin'ny Jehova zany zavatra zay. Dia hoy izy, andeha isika hihevitra izay hamelezan'i Jérémie fa tsy ho tapaka tsy akory ny lalàna avy amin'ny mpisorona. Zany hoe mpisorona no mamely lalàna ho an'ny vahoaka. Ka tsy ho tapaka akory zany na ho aringantsika Jérémie, tsy ngaza manafoana. Na ny saina avy amin'ny endry, na ny teny avy amin'ny mpaminana. Aoka ny vavantsika no entsika mamely azy ary aoka tsy ho henointsika akory izany teniny zany. Raha hampangintsika ange Jérémie fa ngamba manafoana ny lalàna moa zany. Ngamba manafoana ny teniny endry moa zany fa misy foana ange zany. Tsy ny anankiray maty dia hoe foana zany fa bon, ny anankiray no mba maty zany. Satria avy amin'izay olona irahan'i Jehova no manino? No miteny amin'ny alalan'i Jehova, no misolo ny tenan'i Jehova. Dia eo ihany koa hoe avaiza no mivoaka ny lalàna? Avy amin'ny mpisorona no mivoaka ny lalàna. Dia iny ihany no hitsarana ny vahoaka. Ny teny izay niloaka ny vavako Andriamanitra, iny ihany no hitsarana anareo. Ka tsy hoe zay zany le izy hoe ny mpisorona zany no io zany no misolo tenan'Andriamanitra, io no manana le tenin'Andriamanitra. Ny mpisorona no manelanelana amin'Andriamanitra sy isika tamin'ny andron'ny testamenta taloha zany izy no mivavaka antsika eo amin'ny tempoly
ho famelana ny helontsika eo anatrehan'Andriamanitra izany. Ireo aloha lefatra miroapolo ireo ihany koa dia maneho an'izy ireo, maneho an'ilay mpandresy izay voalaza tao amin'ny fiangonana Laodikia. Satria izay mandresy no manino no avela hipetraka eo ambonin'ilay seza fiandrianana Andriamanitra. Ireo zany mireprezente na maneho sahady ho an'ilay voavonjy rehetra zany izay hiara hipetraka amin'Andriamanitra eo amin'ny seza fiandrianana. Dia ny voavonjy rehetra ihany koa nefa tonga izay fotoana izay dia manino hiaraka hitsara ihany koa amin'ilay mpitsara marina zany amin'ny mponina ambony tany. Dia inona ny zavatra misy nefa ny zavatra hitantsika amin'izao fotoana izao dia izao efa nifoanana ny tabernakely izay tamin'ny testamenta taloha ny amin'ny fahatongavan'i Kristy. Satria amin'ny fahatongavan'i Kristy dia hoe ampitsahatra ny fanalitra latsa-drà izy sy ny fanalitra hafa rehetra. Eo zany ilay rehefa maty Kristy tamin'ny hazo fijaliana dia nitsitra ny efitra lamban'ny tempolo dia tsisy ny ilaina nampiasaina azy intsony ny tentopolo teto tany satria efa vita tao amin'ny Kristy zany ny zavatra izay tandindona natao tao amin'ny tempolo. Dia rehefa vita izay zavatra izay nefa dia izao zany hoe tsy nisy mpisorona be intsony zany teto tany naka an'izay toeran'Andriamanitra izay mitsara ho an'ny vahoaka. Fa Kristy nefa mpisorona be any an-danitra ho antsika, mivavaka ho antsika eo anatrehan'Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao nefa dia izao ny mpitondra fivavahana amin'izao fotoana izao any amin'ny eglizy any rehetra zany izay misy dia mbola maka ny seza fiandrianan'Andriamanitra io. Mbola rehefa mipetraka azy ireo dia tadidio tsara fa asian'ireny trônina ireny ny sezany, formana trônina dia tena mipetraka izy atao ambony ny toerana misy ny pretra na ny pastera any amin'ny fiangonana izay misy maka ilay toeran'Andriamanitra iny. Nga misy an'izany trônina zany intsony eto tany hoe io ilay maka ilay toeran'Andriamanitra ianao, nga tsy isy intsony zany. Jesosy Kristy no mipetraka eo ambony seza fiandrianana io any an-danitra. Tsika mpanompo daholo, pralasy, mpianadasy, prahavavy daholo tsika ao amin'ny tompo. Ka ho an'ireo zany ilay pastera na pretra mbola mipetraka amin'ireny seza fiandrianana tena atao mijoalajoala mamirapiratra mihitsy ilay seza. Dia ny sasany moa tsy hoe vadin'ny pastera koa zany dia apetraka amin'iny seza fiandrianana iny koa zany eo akaiky eo ny sasany. Ora olona avaiza daholo zany manetre tena fa ny tompontsika dia Jesosy rery ihany, ny Andriamanitra rery ihany no Andriamanitsika. Fa itsika dia izao mpirahalahy ao amin'ny tompo, mpianadahy ao amin'ny tompo, pirahavavy ao amin'ny tompo. Ka aza manao ny olona ety ambony tany ho tomponareo izy, fa iray ihany ny tomponareo dia Jesosy Kristy any an-danitra. Aza manao izay olona ety ambony tany ho rainareo izy, fa iray ihany ny rainareo dia ilay any an-danitra hozy izy. Dia ahoana nefa tsika eto an-tany dia mbola maninona, mbola manompo olona tsika zany ampiakarintsika amin'iny seza fiandrianana iny ilay olona ohatrany hoe ionona monjy atsika. Ora olona, olombelona ihany angeo, Andriamanitra no namonjy atsika. Ka tsy misy intsony zany fa mpirahalahy tsika. Na pastera raha ny toerana misy ny olona io, na evangelista ary mpirahalahy ihany tsika. Na ny apôstôly Paoly ary dia teny zaralahinareo. Fa ny ety ambony tany dia mba te ho antsona mihitsy hoe tena ho ajaina hoe ohatran'ilay any amin'ny any ireny hoe dokotera ranina, pastera ranina. Ny apôstôly ngano teny hoe za apôstôly Paoly. Ny apôstôly Paoly ngano teny an'izany. Fa rehefa miteny izy amin'ny taratasy ny soratany dia tadidio tsara. Za Paoly, apôstôlin'i Jesosy. Za Petera. Dia rehefa miresaka koa ny membre dia hoe any amin'ny Petera any, fa tsy miteny izy any amin'ny apôstôly Paoly any. Iray ny tompontsika Jesosy Kristy, iray ny raintsika izay any an-danitra, Andriamanitra iray. Fa tsika dia mpirahalahy sy mpianadahy sy mpirahavavy ao amin'ny tompo. Ka ilay seza fiandrianana ao amin'ny fiangonana io zany efa tsy ara-tsoratra masina intsony io. Fa izy ianao maka ny toeran'i Jesosy, Jesosy Kristy no mpisorona be fa nga ianao. Satria inona moa ilay mpisorona be? Ny atao hoe mpisorona be teo amin'ny Israely dia inona ny ilazana ny mpisorona be? Nareo Levita teo amin'ny Israely, ireo ilay antsoina hoe les chefs, na hoe lehibe, na hoe ireo zany ny chef teo amin'ny zanak'Israely. Iza nefa ny maka an'izay toerana chef zay dia Jesosy mihitsy ny teny izany chefinareo izy. Jesosy zany ny lehibe atsika. Ka oka zany tsika tsy hoe
itsika ny tena sefo amin'ity zavatra ty fa zay telobe aminareo izy Kristy daoka izy no mpanompo. Zay ny tenen'i Kristy, zay manandra tena daoka izy no mahetra. De aoka zany ianao tsy hakan'izay toerana zay esoro io seza fiandrianana am-piangonana io. Manetry tena mba mipetraka mba ampitovy na mipetraka eo amin'ny eo aloha ianao de mba ampitovy amin'ny sezan'ny olona seza ipetrahanao de ianao mitondra le fiangonana fa mba mitovy zany seza hoe pralatsika na zany aza. Fa nampiasain'Andriamanitra ianao mitondra le fiangonana. Zay zany ny zavatra misy zany. Ka ny asan'ny mpisorona zany de zay hoe maninona zany? Manelanelana amin'Andriamanitra sy ny olona, mitondra ny vavaky ny olona eo anatrehan'Andriamanitra. Zay ny asan'ny mpisorona. Satria araka le tenentsika teo hoe ny asan'zareo de mpitsara teo amin'ny Israely. De eo ihany koa le endriky le olona efatra amby roapolo mipetraka eo ambony seza fiandrianana manana an'izay qualité de mpitsara zay zany izy. Faharoa ny andraikitra ny ihany koa ny andraikitra ny mpisorona. Ny mpisorona zany de zao hoe mitondra ny vavaky ny olona eo anatrehan'Andriamanitra. Zany hoe mivavaka ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra zany izy rehefa tonga amin'ny tempolo ny vahoaka an'Andriamanitra mitondra ny fanatitra ho an'Andriamanitra. De izy no miandraikitra an'izay fanatitra zay, manao zay fombafomba rehetra azahoan'ny zanak'Israely famelan-keloka. Manao ny soran'ny biby atao fanatitra iny zany. De mitondra ny vavaky ny olona iny izy eo anatrehan'Andriamanitra. Eo amin'ny altara fandorom-panatitra zany. Sy eo amin'le altara eo amin'le altara fandorom-panatitra sy eo amin'le altara fandoroana didika azomanitra zany. De mitondra ny vavaky ny olona eo anatin'le altara fandoroana didika azomanitra izy ho an'ny olona iny zany famelana ny elana. De inona ihany koa nefa ny asany reto lolona efatra amby roapolo reto any an-danitra. De jereo tsara fa ireo no mitondra ny vavakintsika eo anatrehan'Andriamanitra amin'izao fotoana zao eo anatrehan'i Kristy Jesosy. Mandraikitra zay malo olona zay zany. Amandraikitra azy zay misorona eo anatrehan'Andriamanitra satria mpisorona koa le andraikiny eo anatrehan'Andriamanitra de mitondra ny fivavakintsika eo anatrehan'Andriamanitra izy. Eo anatrehan'i Kristy izy. Mitondra ny vavakantsika eo amin'ny Kristy izy aterina eo anatrehan'Andriamanitra. Jerentsika nge ato amin'ny Apokalypsy toko 5 izy no miteny an'izay raisika kely angizy. Ina ny zavatra resahany io? Apokalypsy toko 5 de ny 19. De jerentsika any an-danitra ny zavatra resahany eto de miresaka le lolona efatra amby roapolo izy. De zao ny teneniny eo amin'ny 19. Ina ny zavatra teneniny eo? Apokalypsy toko 5 ny 19. De ahoana izy izy? Ary rehefa nandray ny boky izy, zany hoe Jesosy Kristy zany io, rehefa nandray ny boky izy, ny zava-mananaina efatra sy ny lolona efatra amby roapolo. Reo le lolona efatra amby roapolo hitantsika teo. Ny zava-mananaina efatra sy ny lolona efatra amby roapolo dia niankohaka teo anatrehan'ny zanak'ondry, teo anatrehan'i Jesosy zany, sady samy nanana lokanga sy lovia volamena feno didika azomanitra izy dia vavaka ataon'ny olona masina izany. Inona ny teny tanan'izy ireo rehefa niankohaka teo anatrehan'ny zanak'ondry izy? Nitondra lovia volamena izy teny tanany araka le nitenenina teo zany. Ahoana izy? Sady samy manana lokanga sy lovia volamena feno didika azomanitra izy dia vavaka ataon'ny olona masina izany. Mitondra ny vavaky ny olona masina izy eo anatrehan'Andriamanitra. Zay zany ny asan'izy ireo ihany koa anatrehan'ilay seza fiandrianan'Andriamanitra. Mitondra ny vavaka antsika eo anatrehan'i Jesosy Kristy. Mba ahafahan'i Jesosy Kristy amin'ny mahampisorona be azy miintercéder antsika eo anatrehan'Andriamanitra. Zany hoe miasiste an'i Jesosy zany izy ireo. Miara-miasa amin'ny Kristy amin'ny resaka fisoronana zany izy ireo ao amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Zay zany ny andraikitra ireo lolona efatra amby roapolo ireo ihany koa izany. De raha mivavaka zany tsika eto tany, tsisy mpisorona be tsony eto tany. Mitondra ny vavakantsika eo an'Andriamanitra, ny hoe mpisorona eto tany mitondra ny vavakantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Fa mivavaka tsika de any amin'ny Jesosy Kristy tsika miadrese an'izay vavaka zay ho eo anatrehan'Andriamanitra. De ny mpisorona zany reo no le lolona efatra amby roapolo mitondra ny vavakantsika eo anatrehan'i Kristy. De Kristy mifona antsika eo anatrehan'Andriamanitra ray. Zay zany ny zavatra misy amin'izao vanim-potoana zany iainantsika zao zany. De tadidio ihany koa fa ny mpisorona zany teto tany tany amin'ny testamenta taloha de zao amin'ny mahampisorona azy de manao
manao fanatitra isan'andro anatrehan'Andriamanitra izy sy manao fotoam-pivavahana ho an'Andriamanitra isan'andro izy eo amin'ny telopolo masina, zany hoe tsy mijanona zany ny fanompoana an'Andriamanitra ao amin'ny telopolo masina amin'ny asa fisoroana izay ho ataony ho an'Andriamanitra, amin'ny fanelanelana izay ataony ho an'Andriamanitra sy ny olona. Dia jereo aty amin'ny tantara voalohany ity izy miteny an'izay. Tantara voalohany toko fahaenina ambin'ny folo andininy fa sivy amby telopolo. Tantara voalohany toko fahaenina ambin'ny folo dia ny andininy fa sivy amby telopolo. Tantara voalohany toko fahaenina ambin'ny folo dia ny andininy fa sivy amby telopolo. Vakitsika kely izay amin'ny anaran'ny Jesosy izany. Dia ahoana izy? Ary Zadoka mpisorona sy ny mpisorona rahalahiny dia navelany teo alohan'ny tabernakelin'i Jehovah teo amin'ny fitoerana avo any Gibeona. Anatitra fanatitra dorana ho an'i Jehovah maray tsy hariva eo amin'ny alitara fandoroana ny fanatitra dorana mandrakariva, ary ianao arak'izay rehetra voasoratra ao amin'ny lalàn'i Jehovah izay nandidiany any Israely. Zany hoe ireo mpisorona ireo zany dia eo anatrehan'i Jehovah ireo, dia manana ny klasiny izy ireo, satria mizara klasy, tsy hoe mpisorona ray ny foana dia iny foana nefa misy klasy maromaro izy ireo zany. Dia mifandimby izy ireo. Dia inona ny ataony eo anatrehan'i Jehovah hozy izy? Andininy faefapolo. Anatitra fanatitra dorana ho an'i Jehovah maray tsy hariva eo amin'ny alitara fandoroan'ny fanatitra dorana mandrakariva, ary ianao arak'izay rehetra voasoratra eo amin'ny lalàn'i Jehovah izay nandidiany any Israely. Zay zany. Zany hoe manao fanatitra ho an'Andriamanitra isan'andro, manao fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra isan'andro. Mbola resahantsika koa moa zany, satria eo tsy niresaka hoe olona, tsy resaka hoe mpisorona ihany fa ny levita ihany koa resahana eo zany, manao an'izay fisoronana zay eo amin'ny tempoly. Le hoe satria fisoronana eo amin'Andriamanitra dia tadidio tsara fa rehefa any an-danitra ny zavatra hitantsika, misy fiderana ataon'ireo olona ireo eo anatrehan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Dia eo amin'ny tempolin'Andriamanitra koa nefa misy koa izay fideranan'Andriamanitra zay eo amin'ny tempolin'Andriamanitra any an-danitra. Any an-danitra zany misy izay fiderana izay, fa ety an-tany dia nisy koa izay fiderana izay. Dia ny levita no manao an'izay fiderana izay teo anatrehan'Andriamanitra ihany koa tety an-tany zany. Fa alohan'ny resantsika an'izay resaka ilay fiderana izay dia tadidio tsara fa tamin'ny andron'i Jesosy Kristy, raha ny vakintsika ny eo amin'ny tantarany miresaka ny Jaona mpanao batisa etsika, dia ny teny mantsika teo hoe zarazaraina ny klasin'ireo mpisorona hanao fisoronana eo amin'Andriamanitra, manatitra fanatitra ao an'Andriamanitra izy maray tsy hariva. Dia rehefa manatitra fanatitra ao an'Andriamanitra izy dia inona ny ataony? Mitondra ny fivavaky ny Israely izy eo anatrehan'Andriamanitra. Dia aty amin'ny tantaran'ny Jaona mpanao batisa, miresaka ny Zakaritsika zany, izay dadan'ny Jaona mpanao batisa, ka izy io mpisorona ny asany, nanana andraikitra mpisorona izy tao amin'ny tempoly. Dia rehefa tonga ny andraikitra fisoronana izay nataony, dia ahoana izy voalaza ny soratra masina? Jerentsika Luka toko voalohany. Luka toko voalohany ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahafolo. Luka toko voalohany ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahafolo. Luka toko voalohany ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahafolo zany. Jerentsika kely io. Luka toko voalohany ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahafolo izany, ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny nanao raha-pisoronana teo anatrehan'Andriamanitra Zakaria, araka ny fifandimbiasan'ny antokony, araka ny klasy zany. Ary noho ny nanao raha-pisoronana teo anatrehan'Andriamanitra Zakaria, araka ny fifandimbiasan'ny antokony, araka ny fanao amin'ny fisoronana, dia anjarany araka ny filokana ny niditra eo amin'ny tempolon'ny tompo andoro didika azo manitra. Dia io le hitantsika, inona moa le didika azo manitra? Le teneniny ary amin'ny Apokalypsy, io le vavaky ny olona masina. Dia toizantsika le teny, ary ny vahoaka rehetra nitoetra teo ivelany mivavaka amin'ireo fandoroana ny didika azo manitra. Zany hoe ny olona zany miandry aty ivelany hoe nahazo valim-bavaka amin'Andriamanitra ve? Nenon'Andriamanitra ve nivavaka ahy? Zay no mahatonga le olona niandry teo ivelany, satria Zakaria nitsofoka teo amin'ny fitoerana masina, nanao an'izay asa fisoronana izay zany. Andininy fahafolo. Ary ny vahoaka rehetra nivoaka teo ivelany nivavaka tamin'ny ora fandoroana ny didika azo manitra. Ary nisy anjelin'ny tompo niseho teo ankavanan'ny alitara fandoroana ny didika azo manitra. Ary no nahita azy Zakaria dia taitra loatra izy, ka naninona? Raiky tahotra. Taitra loatra hozy izy ka naninona?
raiky tahotra. Tonga zany Andriamanitra miteny taminy teo. Dia ny zavatra nisy teo ihany koa dia hoe namaly vavaka ny olona Andriamanitra satria nivoaka teo i Zakaria. Raha ohatra zany tsy mivoaka ao ny mpisorona dia tsy namaly vavaka Andriamanitra. Fa rehefa mivoaka amin'ny toerana io mpisorona dia namaly vavaka. Ka i Zakaria nefa teo amin'ny tempolo io zany dia zao naharitra elaela izy satria nisy anjelina seho taminy teo nampilaza azy fahitana mikasika amin'ny Jaona zany hoe ananjanaka ianao hiteraka zazalahy hoe Jaona no anarany. Izy no mialoha lalana ho an'ny Kristy zany. Dia natahotra nivoaka hoe ay amindra fo ve Andriamanitra sa tsy amindra fo? Hay nivoaka tao ihany Jaona, ay namaly vavaka Andriamanitra zany. Fa zay zany ny tonga ny andraikitra ny Zakaria dia nanohy nitondra didika azomanitra izy vavaka ho an'ny zanak'Israely. Dia amin'ny fandoroana ny fanatitra io nianatra ny zanak'Israely hoe ahoana nihainy vavaka ve Andriamanitra sa tsy nihainy vavaka Andriamanitra. Zay zany ny zavatra nisy teo. Fotoanantsika moa dia mandeha ihany zavatra resahantsika mbola lavalava ihany. Ka alao angamba ny ajantsika aloha satria raha vao miditra lesona manety indray dia nanjary lava be izy. Fa tohizantsika amin'ny lesona manaraka indray zany ny tohan'izy io hoe iresaka tsika zany mikasika ilay hoe satria eo amin'ilay seza fiandrianana dia zao hoe inona ny ataon'ireo olona 420 manana andraikitra zay zany hoe mitsara izy satria mipetraka eo ambon'ilay seza fiandrianan'Andriamanitra ary ny andraikitra izy ireo ihany koa dia misorona eo anatr'Andriamanitra satria inona ny ataony eo anatr'Andriamanitra manompo an'Andriamanitra koa ny ataony zany. Dia amin'ny mampisorona zay izy nefa mitondra fivavakantsika eo anatrehan'Andriamanitra zay ny anjaiky ny hoe anatrehan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Eo anatrehan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ihany koa nefa manana lokanga izy ireo midery an'Andriamanitra. Tetỳ tany koa nefa ny Levita dia nanao nidery an'Andriamanitra ihany koa teo amin'ny tempolon'Andriamanitra. Zay mbola ho hitantsika amin'ny lesona manaraka eo zany. Ary ny farany ihany koa dia zao hoe le isan'izy ireo 420 dia mifandray ihany koa amin'ny isan'ny mpisorona tetỳ tany zay 420 na nisan'ny Levita zay manao ny fiderana tao amin'Andriamanitra ihany koa teo amin'ny tempolo zay 420 ihany koa ny isan'izy ireo. Zany hoe tena misy fifandraisany be mihitsy zany le tempolo eny an-danitra sy ny tempolo tetỳ tany ary ny zavatra natao tetỳ amin'ny tempolo tetỳ tany dia tandindony le any an-danitra foana zany le izy. Zay zany le zavatra hitantsika ka iresaka an'izay zany tsika amin'ny lesona manaraka dia andrositsika amin'ny fanazavana mikasika n'ilay seza fiandrianana izany. Ivavaka tsika hisaotra an'Andriamanitra ary. Tompo Ray Masino misaotra anao zay raha afaka indray niara-nianatra sy nandinika ny teninao. Misaotra ray ny amin'ny teny izay nomenao anay tamin'ity an'ity. Mana-masina nay ny amin'ny teninao, ny teninao ny fahamarinana. Inona ny zavatra asehoanao aminay amin'izao fotoana izao dia mbola mitsilopilopy Andriamanitra. Fa rehefa ho avy ny ratsy izay dia tena ho hitanay mikasika an'izany rehetra izany ny amin'ny ho avy. Dia misaotra Tompo ny amin'ny fahazavana izay nomenao anay. Dia raina mandrakizay ny anaranao ka lazay ny anaranao. Misaotra ny amin'ny tsilotsaina izay nomenao anay ny amin'izay mba kely fantatray. Dia raina mandrakizay ny anaranao ray. Mana-masina anay ray ny amin'ny teninao, ny teninao ny fahamarinana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompona ny ratanezan'ny vavaka izany raha hitao natrehanao. Aleloia. Amen. Voninahitra an'Andriamanitra rery ihany. Haleloia, haleloia. Dia mafampitona amintsika indray amin'ny lesona manaraka. Bye bye daholo tsika rehetra.